Haleluya. Ivavaka antsika tompoko. Rainay tsara indrindrany an-danitra ao. Misaotra anao foana Jesosy. Mankalaza anao foana. Manandratra anao isanandro. Eny mandritra ny androm-piainako Jesosy. Dia anao no sandratra ahy. Ianao no menay voninahitra. Ianao no indraindrainay. Ka mangataka Jesosy ny fanatrehanao. Mangataka fanahy masina ny tenenanao. Ho an'ny vahoakanao, ho an'ny zanakao. Ka ny marina no hanafaka anay tsy ho andevonota. Satria raha ao anatin'ny tsy fahalalana izahay, dia izany no mahavery anay Jesosy. Ko miteneny ianao fanahy masina araka izay sitraponao. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra, ny teny fanahy masina tamin'ny maraina io ihany koa dia momba ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy fihinanana ny tenan Jesosy. Ovakiko ny tenin'Andriamanitra alohan'ny nazavaiko azy Korintianina voalohany toko faha 1:10 andiny faha 7:20 ka hatramin'ny faha 7:20. Korintianina voalohany toko faha 1:10 andiny faha 7:20 ka hatramin'ny faha 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa nazovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rany tompo izy. Fa ao ka ny olona mantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Amen. Afaka vakinao hatramin'ny farany manomboka ao andiny faha 7:20 manambara hoe ny titre hoe ny amin'ny fanasan'ny tompo. Afaka vakinao manomboka ao andiny faha 7:20 zany hatramin'ny faha 4:30. Fa zaho zany naka ny tena votoatin'ny tiany tompo ambara zany satria io zany meny tompo anao hoe Korintianina toko faha 1:20 izy ny anazavanao momba n'ilay rany Jesosy sy ny tenany tompo. Mazava le teny vakitsika teo zany hoe fa na iza nazovy no mihinana ny mofotsika dia misotro ny rany Jesosy le eny amin'ny altara zany amin'ny fanahy tsy mendrika dia fanameloana zany ho an'ny tenatsika. Amen. Zay zany teny fanahy masina tamin'io maraina io hoe maro be izy no tonga eny amin'ny altara misotro ny rako amin'ny fanahy tsy mendrika. Dia hitako zany dia nivavaka tamin'ny maraina vehivavy anankiray salany manao akanjo mini jupe izy miaka eny amin'ny altara dia eo izy zany hisotro ny rano Jesosy. Dia nanazava ny fanahy masina ny amin'ny fiangonana ao Madagasikara nambaran'ny tompo zany hoe mila mitandrina zany tsika, mila mibebaka tsika, mila tena hoe mila fantaritsika zany fanahy ny olona misotro ny rano Jesosy. Mila zany tsika manontany ny tompo tsara satria hitondra fanameloana an'ilay olona sady fanameloana anao. Amen. Ho anao izay misotro ny rano Jesosy nefa fantatrao fa tsy ara-dalàna ny tenanao aza misotro le tompoko satria ho adin'Andriamanitra aminao zany. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra eto hoe mila mamantatra ny tenanao aloha vao misotro ny rano sy mihinana ny mofony satria tenan Jesosy hoaninao io, rano Jesosy hosotroinao io. Ka olona manao ahoana ary ny tokony hisotro ny rano Jesosy sy hihinana ny tenan Jesosy. Tsy hoe anao avy nijangajanga avy any avy nangalam-badin'olona ianao avy nangalatra avy namono olona andeha hisotro ny rano Jesosy ery amin'ny altara. Maloto re tompoko. Zay ny teny afatry ny tompo. Zay ny teny Jesosy hoe zaho izy raha teny ambony tany dia niditra tao anatin'ny fiangonana aho izy. Ny fiangonana nisy ny varotra, nisy nanakaly vola, tezitra Jesosy dia natsipotsipo ny zavatra rehetra tao anatin'ny fiangonana. Ka izay ihany koa zany mahatezitra ny tompo ankehitriny satria lasa miaro ao daholo zany ny ratsy ao amin'ny fiangonana sy ny tsara tsy fantatra intsony ka tsy tiako izy ny fivoriana masina roroparatsiana. Ka mila mitandrina zany tsika fiangonana satria mampitandrina tsika fiangonana zany tompo mba ampianatra tsara le fahamarinana zany. Mila apita tsara le fahamarinana amin'ilay olona mba hatsapa-teny hoe tsy ny sasany ihany tenenina, sasany tsy tenenina, fa lasa mamitaka le olona sady mamitaka ny tenanao satria samy adinina antsika tsirairay avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity tsisy afabela. Haleluya.
Ka zay zany ny teny tompo hoe nareo izy ray sotro ny rako sy hinana ny tenako dia mila olona madio sy masina ara-dalàna eo an-ten'Andriamanitra. Raha anatin'ny tokantrano masina ianao vady tsy vita soratra, tsy vita fomba, tsy vita mariazy, aza misotro ny rano Jesosy. Amen. Raha avy niady nareo mivady avy eny an-trano ka andeha anao any am-piangonana, aza misotro ny rano Jesosy tompoko, raha tsy mifamela tsara nareo mivady. Mila mamantatra ny tenantsika zany tsika vao afaka misotro ny rano Jesosy io. Tsy sotrosotroina ihany le rano Jesosy sy ny tenany sy hohanina fotsiny amin'izao, fa mila zany ianao mandinika ny tenanao. Na za mila mandinika ny tenako, na za zao ary rehefa tsy ara-dalàna ny fanahiko dia tsy misotro ny rano Jesosy mihitsy aho. Amen. Na ianao avy nifosafosa olo, avy niteny olo andeha anao misotro ny rano Jesosy ery, tsy mety, tsy ekeny tompo mihitsy, tsy ekeny, tena tsy ekeny. Raha ohatra zaho hitako hoe tsy ara-dalàna ny fanahiko dia tena mitandrina aleoko aho mifona, tena hoe hitako tsara hoe mamela ahy Jesosy zay vao misotro ny rano Jesosy. Amen. Jesosy mbola manome antsika hoe izy ilay ataontsika bebatsika, afaka mandamina ny fiainanao ianao. Alamino ny fiainanao amin'ny Jesosy. Alamino. Alamino. Raha mbola ao anatin'ny fanao zao tontolo zao ianao mamonjy bateny hoe manao sipa, aza misotro ny rano Jesosy aloha. Fa mamitaka ny tenanao mamitaka ny fanahinao. Amen. Aleo miandry amin'ny fotoana hoe tena hoe ara-dalàna tsara ianao. Halleluja. Avy ny sarabady nareo, avy nanao divorce, avy ny famaly, avy ny fanevateva, tonga ery amin'ny altara isotro ny rano Jesosy, tsy ekeny tompo mihitsy zany zay, satria zany hoe miteny ratsy lasa hoe manao tsinontsinona an'Andriamanitra, zavady hoe manao tsinontsinona ny anaran'Andriamanitra zany sady manao tsinontsinona ny tenan Jesosy, satria iny zany madio ny rano Jesosy sy ny tenan Jesosy. Olona madio no misotro azy dia manamasina ny tenanao Jesosy. Amen. Raha misy olona ohatra niady aminao nanao lelo dia ndana aloha ianao mifamela amin'iny olona iny, ara-dalàna tsara zany, zay vao anao mandeha misotro ny rano Jesosy. Mila zany tsika mahafantatra ny tenantsika aloha, mahafantatra ny tenantsika tsara hoe ara-dalàna amin'ny Jesosy zao fanahiko zao, zay tsika vao mandray ny fanasany tompo. Fa raha tsy règle ny tokantranonao, tsapanao misy korotana, misy zavatra tsy ara-dalàna amin'ny ara-panahinao, misy olona miady mifamaly aminao, misy zavatra tsy mety, aza misotro ny rano Jesosy sy mihinana ny mofony aloha ny tenany, fa aleo aloha milamina tsara. Alamino tsara aloha ny ara-panahinao. Amen. Raha tsy vita soratra vady ara-dalàna ianao dia mila règle tsara tompoko vao zay misotro ny rano Jesosy Kristy tompo. Zay zany ny afatra ny tompo tamin'ny maraina io dia voninahitra ho azy irery ihany, averitsika any aminy voninahitra ny laza, satria teniny io fa tsy antsika. Amen. Ny teniny dia apita dia anjaran'ny tsirairay no mandray. Alleluja. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taona rehetra ho mandrakizay, tahian Jesosy daholo tompoko ny fotoanantsika arahariva. Amen.